Ao anatin'ny fanikevitra politika kosa risika misafotifotiny fivoaran'ny raram-pirenena araka ny fahitana Andriamatoa James Ratsima azy ity farany moa dia ao anatin'ny Front Patriotique Malagasy nambarany ary fa betsaka ireo firenena vahiny maniry ny andrombaka ny arena eto Madagasikara izany rehetra izany anefa dia ilana ny fahamalinana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Tena misavorita tanteraka mihitsy ny firenentsika amin'izao fotoana izao ary rahantsika malala fa be dia be ny firenena te handroba eto amintsika. Reny fihetsika mahazo ny vahoaka amin'izao fotoana izao aloha no lazaiko voalohany hoe tsy fantany intsony izay ho ataony fa ao anatin'ny tena fahantrana lalina mihitsy hoe inona ny sakafo hohanina androany hianatra ve ny zanako sy sakafo rahampitso efa tena ao anaty fahoriana tanteraka mihitsy ny vahoaka. Ndika izany fa tsisy zavatra mandeha intsony eto amin'ny firenena afa-tsy ireo mpitondra izay mbola any anaty 4-4 verre fumé dia mandeha tsara ny fiainany. Ny loza amin'ity raharaha eto amin'ny firenena ity manko dia tsotra, tsy mahatsiaro tena ny mpitondra ka fandinihako azy manokana dia tokony hatsiaro tena amin'izay ny vahoaka fa efa 50 taona izay no nampahoriana teto amin'ny taniny sy nandevozina teto amin'ny taniny. Tokony hatsiaro tena ny mpanao politika fa rehefa tsy navita hatramin'izay dia tokony angina fa tsy raha vahiny iray anakorotana. Matoa tsy nisy fisamborany reny dibe reny dia fetsaram-belatsiany fitondra filaminana ve zany tsy nitazomana sinina sa inona mipaika ady sy tetika tao ambadika izany rehetrarehetra izany ary maninona no samborina dia avotsika misy fetsaram-belatsia avy amin'ny mpanao politika sa avy amin'ny mpitandro filaminana. Alao azava tsara amin'ny vahoaka rehetra mba tsy ho rebirebena intsony ny vahoaka. Efa mijalo ny vahoaka malagasy fa tsy ho lalovin'ireo rehetrarehetra izay tsy navita dia tokony angina, tsy tabataba, tsy raha mimpanjanaka indray anakorotana ny firenena malagasy.